Ho an'izay malalin'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo mandrakarivany riavana ny fahasoavana ao ambam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Amen. Alahady faharoa amin'ny karemy isika riavana amin'ny ity anio ity. 7 andro izay no lasany amin'ny 40 andro izay natokan'ny fiangonana, natokan'ny FJKM andiniana ny tenantsika, ibebahantsika, iverenantsika indray amin'ilay Andriamanitra tompoitsika. Ary na ny lohahevitra amin'ity volana ity ary dia hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Andeha ny epistily nosoratana ho an'ny Romanina riavana, dia ny Romanina 9 ka ny 5:10 ary atsahatra eo amin'ny 7:10 no akatsika 4 amin'ity alahady maraina ity. Ary sitrako indrindra raha ivelatra eo ambany masotsika izany soratra masina izany. Maka sary anohatra riavana i Paoly Apôstôly eto izay mpanoratra ity epistily izay nosoratana ho an'ny kristianina any Roma ity. Sary anohatra izay entina andresena lahatra ho an'ny mpamaky anehoana ny hevitra toanana izay tiany avoaka, izay momba n'izany sary anohatra izany dia ny fanehoany amin'ny hoe fanompoana na fanandevozana mihitsy aza. Ary vao miresaka izany fanandevozana izany isika riavana dia raha amin'ny vanim-potoana izay iainantsika izao dia mangidihidy ny sofintsika maheno izany hoe fa ahoana ny Baiboly mbola miresaka n'izany fanandevozana izany, ary ahoana isika kristianina no mamaky ny momba n'izany fanandevozana izany aty am-piangonana. Ary ny tsy kristianina ary dia manenjika antsika kristianina mihitsy hoe ny kristianina dia tozary makasitraka izany endrika fanandevozana izay asehoan'ny soratra masina izany. Ny fanandevozana nefa riavana tamin'ny andro nanoratan'i Paoly Apôstôly ity epistiliny ity dia zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fiainan'ny vahoaka rehetra izay mandrafitra ny fanjakana Romanina dia mifanerasera amin'izany hoe endrika fanandevozana izany. Ary ny andevo no fitaovany mpamokarana, ny andevo izany no solony milina raha amintsika ankehitriny izay entina mamokatra, entina miasa, ahatonga ny vahoaka ahazo sakafo iaina araka ny tokony izy. Ary raha vinavinainy mpandinika dia manodidina ny 50 isan-jato ny vahoaka mandrafitra ny fanjakana Romanina izay ny dadasika tokoa tamin'izany fotoana izany dia andevo daholo. Fa amin'izao fotoana izao kosa, inona no afatra tiany Apôstôly Paoly ambara amintsika indrindra amin'izao karemy izao ny amin'izany hoe soratra masina miresaka amin'ny fanandevozana dia ny fanandevozan'ny ota sy ny fanandevozan'ny fahamarinana izany. Inona no afatra ho antsika amin'izany? Inona ny lesona tsoahitsika fa isika kory amin'izao fotoana izao tsy sanatria hiverina amin'izany hoe fanandevozana izany. Ary ny endrika fanandevozana amin'ny endriny maro samihafa izay mbola misy farasisany amin'izao fotoana izao dia manohitra marindrano izany ny fiangonana, manohitra marindrano izany ny fiangonana. Ary ny soratra masina mihitsy dia maneho, raha ny soratra masina manontolo ny jerentsika, fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany fanandevozana izany, fa no fifikiran'ny olona amin'ny fahefana, amin'ny fanararotana amin'ny endriny maro samihafa. Dia nisy fotoana teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ary mbola tsy tapitra amin'ny ankehitriny nanjaka izany fanandevozana izany. Fantanina mipetraka ho antsika riavana izay ho valintsika hitondrantsika afatra amin'ity anio ity amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao dia ny hoe inona ny lalana entin'i Jesosy tompo amerenana antsika ho ao amin'ny fahamarinana indray. Inona ny lalana entin'i Jesosy tompo ampiasain'i Jesosy Kristy tompo amerenana antsika ny amin'izany hoe fahamarinana izany. Ary aoriana izany afatra izany isika riavana dia hitondra fahazavan-tsaina ho antsika ny tiany Apôstôly Paoly ambarany amin'izany fampiasana ny teny hoe fanompoana sy fanandevozana izany. Fa raha mamaky maikamaika fotsiny isika dia tsy hatakatra izany fa lasa andika vilana ny soratra masina, andika vilana ny Baiboly. Inona ny lalana entin'i Jesosy Kristy tompo amerenana antsika indray ho amin'ny fahamarinana. Dia ny afatra avy hatrany ry havana
dia ny hoe ny kristianina mizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana, ny kristianina miverina ho ao amin'ny fahamarinana dia kristianina mpanompo ny fahamarinana aloha voalohany ary izany fahamarinana izany mitondra any amin'ny fahamasinana. Ny kristianina mizotra amin'izany lalan'ny fahamarinana izany, mizotra amin'ny lalan'izany fiverenana ao amin'ny fahamarinana izany dia kristianina mpanompo ny fahamarinana aloha voalohany ary ny faharoa kristianina miaina amin'ny fahamarinana izay mitondra makany amin'ny fahamasinana. Ny voalohany ary ho jerentsika ry havana dia ny hoe kristianina mizotra amin'ny fahamarinana dia kristianina mpanompo ny fahamarinana. Araka nefa nambara teo ry havana, ny dingana voalohany tanterahan'Andriamanitra amin'ny famerenana antsika amin'ny fahamarinana dia ny fanafahana antsika amin'ny fanandevozan'ny ota aloha. Ny fanafahana antsika amin'ny fanandevozana ny ota. Roa ihany ry havana ny toerana misy antsika olombelona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Roa ihany ny toerana misy antsika ary mitandrina tsara isika amin'ireo toerana roa ireo hoe aiza ny misy ahy amin'izao fotoana izao. Roa ihany ka izao izany, na izaho sy ianao andevo ny ota na izaho sy ianao andevo ny fahamarinana. Izay ilay hoe fanompoana ny fahamarinana na andevo ny fahamarinana. Noho izany ry havana, rehefa manafaka atsika amin'ny fanandevozan'ny ota Andriamanitra dia mitoetra avy hatrany isika ho andevo ny fahamarinana. Tsy misy toeran-kafa fa mitoetra avy hatrany isika ho andevony izany na mpanompony izany fahamarinana izany. Inona ry havana ny hoe mpanompony izany fahamarinana izany? Ny olona andevozony ota araka nefa nambara teo dia manompo ny fahotana izy, makamamy izany fahotana izany ary tsy mahazo aina izy raha tsy manatanteraka izany fahotana izany, ka tsy manan-tsafidy intsony izy ho any amin'ny fahamarinana fa voafatotra tanteraka ary tsy afa manoatra fa milomano tanteraka ny amin'izany endrim-pahotana maro samihafa izany. Inona ry havana ny endrim-pahotana maro samihafa? Ny fahotana tanterahanao dia tsy fahotana ho an'ny tenanao ihany fa fahotana ho amin'ny manodidina anao koa, ho an'ny tokantranonao, mety aty am-piangonana koa amin'ny asa mandraharaha maro samihafa ary mety eo amin'ny ankohonanao mihitsy ary mipaka izany dia aty amin'ny firenena mihitsy. Fa ny olona andevozony fahamarinana kosa na mpanompo ny fahamarinana dia zavatra telo ireto no hita ao aminy, zavatra telo ireto no tsy maintsy hita ao aminy. Dia ny voalohany dia ny hoe olona mankatolalàna. Zany no endrim-pahamarinana ambanina soratra masina eto. Ka ny lalàna dia tsy ny lalàn'Andriamanitra ihany fa ny lalàna petraka ny fiarahamonina sy ny firenena amintsika koa. Izany hoe misy lalàna any amin'ny fokotany, misy lalàna eo amin'ny firenena ny lalam-panorenana ary misy koa lalàna rana ety am-piangonana. Dia ny faharoa dia ny olona mpanompo ny fahamarinana dia olona manatanteraka ny fitsipim-pitondran-tena rehetra. Inona moa izany fitsipim-pitondran-tena izany? Dia ny atao hoe etika izay maneho ny fitondran-tenanao ho mendrika eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena ary indrindra eo anivon'ny fiangonana. Ary ny farany ny olona mpanompo ny fahamarinana dia olona mampiantra antsakany sy andavany ny fanompoana mpivavahana, ny fitsipim-pivavahana izay ambaran'Andriamanitra aminy. Ireo ry havana no endrika asehon'izany hoe mpanompo ny fahamarinana na andevo ny fahamarinana izay. Inona ny tsoahana amin'izany? Ny tsoahana amin'izany ry havana dia ny hoe mila fankatoavana isika raha te hiaina izany fahamarinana izany, raha te hiverina ny amin'izany fahamarinana izany. Ka ny fankatoavana tsy aty am-piangonana ihany, ny fandaminana rehetra aty am-piangonana, ny zavatra arahana amin'ny fitsipika amin'ny fotodalàna sy fitsipika sy ny fitsipika eo amin'ny sampana eo amin'ny fiainam-piangonana rehetra fa eny amin'ny fiarahamonina ihany koa. Matetika ary tsy ny fiangonantsika no maneho izany fa ny fiangonana sasany dia manasaraka tanteraka ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny firenena na ny fitsipika arahana ny amin'ny firenena. Tsy mety amintsika kristianina izany ry havana fa isika dia ao anaty fiarahamonina ary isika tsy maintsy manaraka izany fitsipiky ny fiarahamonina izany raha tena mandala izany fahamarinana izany. Fa raha jerentsika ny tantaran'ny famonjena ry havana
ny tantarany zanak'Israely izay hitany amin'ny Eksodosy, dia zanak'Israely dia andevo tamin'ny voalohany tany Egipta, izany hoe nanao fanompona maro samihafa ka ny Egiptianina no nampanompo azy. Izany dia anehoana sary fa ny tany Egipta ny zanak'Israely dia andevo ny ota, satria olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra mampahory azy, mampanompo azy. Inona nefa ry havana nataon'Andriamanitra raha nitaraina ny zanak'Israely? Ary matoa nitaraina ny zanak'Israely dia tsy afaka amin'ny tenany izy hiala amin'izany fahotana izany, tsy afaka niala amin'ny tenany izy hoe izay tsy ho andevony Egiptianina intsony, fa voageja tanteraka izy ary tsy afa-niala. Nila vonjy tamin'Andriamanitra izy, navalin'Andriamanitra azy dia ho afahako nareo, fa hoentiko kosa hanompo ahy any anefitra. Afahako nareo fa hoentiko hanompo ahy any anefitra. Inona ny dikan'izany ry havana? Miala amin'ny fanandevozan'ny fahotaninareo fa hoentiko any amin'ny fanomponana anay Andriamanitra. Mety endrika fanandevozana ihany izany, satria ny lalàna namena azy ireo dia lalàna tsy maintsy arahana, ary raha tsy manaraka an'io lalàna io izy dia maty tafasaraka amin'Andriamanitra, ary mety maty ary hanofo mihitsy, satria ny tsy fanarahana ny lalàna dia mitarika amin'ny fitoram-bato. Noho izany tsy manan-tsafidy loatra ny zanak'Israely. Nefa inona nefa ry havana no anton'izany? Sanatria ve Andriamanitra dia hanandevo antsika? Sanatria ve Andriamanitra dia hampanompo antsika ka hampitondra zioga izay tsy zakantsika? Ny tanjon'izany ry havana dia mba hankatoa azy isika olombelona, mba hanana izany fankatoavana izany isika olombelona. Ary izao karemy izao no fotoana natokany fiangonana iomanantsika ny amin'ny fitsananan'i Jesosy Kristy, ny amin'ny fitsanganany amin'ny maty indray. Andiniantsika tena iresahantsika amin'Andriamanitra hoe ahoana ny fankatoavantsika n'io Andriamanitra io. Manana 70 andro isika araka nefa nambara teo hiaina izany fankatoavana izany. Ahoana ny fiainanao an'io fahamarinana io ao amin'ny ankohonanao. Fa tsy sanatria isika kristianina dia olona tsy laitra lamina mihitsy, tsy laitra amin'izany fitsipika izany mihitsy, fa mandeha araka izay tiantsika, satria hoe ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna. Tsy ry havana, ilayntsika ny fahamarinana, mila mijoro isika ho mpanompo ny fahamarinana, ho mpankatoa, ho mpanaraka ny fitsipik'Andriamanitra. Fa tsy sanatria izao sy anao indray, isika kristianina indray no tondron'olona molotra hoe ireny tsy mba manara-dalàna mihitsy, fa ny fivavahany ihany azy no ahindrahindrana. Tsy miaina ao anaty fiarahamonina mihitsy fa ny fivavahany ihany azy no ahindrahindrana. Dia isika kristianina manana didy ny amin'izany hoe famerenana ny olona izay ampiasain'Andriamanitra isika ho amin'izany fahamarinana izany. Fananganana indray ty Madagasikara malalantsika ety hoe hiaina araka izany fahamarinana izany. Dia ndao re anao dingane, ndao re irositsika kristianina, hijoro ho tena mpanompony izany fahamarinana izany, fa tsy sanatria isika indray ny anososy ny endrim-pahamarinana izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina, ny amin'ny fanarahan-dalàna, ny amin'ny fitsipim-pitondran-tena marina, ary indrindra ny fiainantsika ny amin'ny fiainana kristianina. Fa ny faharoa ry havana dia ny hoe ny kristianina mizotra ny amin'izany fiverenana fahamarinan'Andriamanitra izany, dia kristianina miaina amin'ny fahamarinana, mitondra amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fahamarinana, mitondra amin'ny fahamasinana. Tsy tapitra eo amin'ny fanomponan'ny fahamarinana ry havana ny fiainana kristianina fa miroso hatrany. Dingana ny fanomponan'ny fahamarinana, kanefa izany akory tsy midika hoe rehefa miroso isika dia tsy hanatanteraka ny fahamarinana intsony, fa tena ho lasa fiainantsika io fahamarinana io, tena ho lasa fiainantsika io fanarahana io fahamarinana io. Ny tanjon'Andriamanitra ry havana dia ny hahatonga antsika ho any amin'ny fahamasinana, hahatonga antsika ho any amin'ny fahamasinana. Fa inona ry havana no atao hoe fahamasinana? Inona ny fahazahoantsika an'izany atao hoe masina izany? Ny dikany voalohany ry havana, ny tena dikany voalohany zany hoe fahamarinana izany, fahamasinana izany dia ny hoe voatokana. Ny atao hoe masina zany dia voatokana. Eto misy be da be, maro be, dia atokana ato amin'ny toerana anankiray ato, io ny atao hoe masina. Ny olombelona voalohany tao saedena nametrahan'Andriamanitra azy. Ny saha raha ny teny fototra ny jerena
dia zaridaina no hanambarany azy, zany hoe misy fefy eo dia natokan'Andriamanitra atao Adama sy Eva miaraka amin'ny biby maro samihafa, fa tsy hoe misy zaridaina eo ohatry ny ety zaridaina hita antsika ty ohatra hoe zaridaina eo anosy ohatra, dia misy eo zaridaina natao hitsangatsanganana fa ato ny arabe, ato ny lalina falehan'ny mpandeha tongotra, dia ny hoe atokan'Andriamanitra izany dia atokana amin'ny toerana iray ary misy fefy mifehan'iny. Dia raha jerentsika kory havana ny tantaran'ny zanak'Israely dia ny tany Kanana dia fanokoanan'Andriamanitra ny zanak'Israely manoloana ny firenena maro samihafa. Mifidy Andriamanitra ary manokana ny zanak'Israely ho amin'izany toerana anankiray izany. Dia ny fanompona na ny fanandevozana araka ny fahamarinana zany ry havana dia fitezanantsika ary fanomanana antsika ho amin'izany fanamasinana izany dia ny fanokoanan'Andriamanitra antsika amin'ny toerana iray. Tsy maintsy mandalo dingana io isika ary tsy maintsy mandalo izany fitezana izany isika, fanarahana izany fahamarinana izany raha ho tonga amin'izany hoe fahamasinana izany. Ny tantaran'i Madagasikara ry havana dia maneho izany, maneho sary anohatra an'izany, satria rehefa nifoanana ny fanandevozana teto Madagasikara dia natokana tamin'ny toerana iray ny andevo tamin'izany izay nafahana dia inona ny zava-niseho rehefa natokana tamin'ny toerana iray izy ireo dia namena tany namena fitaovana iasana, dia ny zava-niseho ry havana dia tsy niasa izy ireo fa mipetraka fotsiny miandro baiko, tsy afaka nitarika ny tenany izy hoe zany dia hiasa, ohatrany hoe miandro olona hitondra anazy zany izy hitantana anazy. Noho izany ry havana ny fanompona ny fahamarinana dia fitezanantsika fiangonana, fitezanantsika kristianina hoe hitarika antsika ahafantatra ny tokony ataontsika, fa tsy sanatria hoe enta mavesatra antsika, fa ampianarina isika kristianina hoe izao ny tokony ataonao, satria ny tany Kanana ny fanamasinana anao, ny fanokanana anao dia efa miandry anao amin'ny toerana iray, fa ianao kosa tezaina ary homanina ny amin'izany hoe fahamasinana sy fitsarana izany. Ny zanak'Israely ry havana 40 taona be zao no nomanin'Andriamanitra tany anefitra, 40 taona be zao no nomanin'Andriamanitra nandehandeha tany anefitra fotsiny hiomana amin'izany fidirana amin'izany tany Kanana izany. Dia isika kristianina manahoana ny fiomananao ny amin'izany fahamasinana izany? Mety efa ao anatin'ilay fahamasinana ianao, tsy enta mavesatra ho anao tsony ny fanompona, ny fahamarinana, ny fanatanterahana ny fitsipika maro samihafa, fa efa lasa fiainanao izany. Mety efa ao anatin'izany ianao, mety mbola ty andalana koa nefa ianao ho any amin'izany toerana izany, mety mbola anana 40 andro, 40 taona, 40 volana ianao amaky vakina izany lalan'ny fibebahana izany. Dia mampahery ianao ny soratra masina ry havana ary misintona ny fo sy ny sainao. Rehefa nafahan'Andriamanitra ianao, nafahan Jesosy Kristy ianao ao amin'ny fanandevozan'ny ota ho aty amin'ny fahafahana, dia olona afaka ianao. Ary rehefa olona afaka ianao dia olona miaina araka amin'ny fahamarinana. Ary rehefa miaina araka amin'ny fahamarinana ianao, tsy enta mavesatra ho anao tsony ny fanompona, tsy enta mavesatra ho anao tsony ny fitsipika hoe ny ao fitsipika foana, zao ny fandaminana, tsy enta mavesatra ho anao tsony izany, fa ianao ary dia vita be araka ny nambaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay fahatanterahany lalàna, fa raha miteny lalàna hoe mankalahy ny fahavalonao, ianao havita hivavaka ho an'ny fahavalonao, ary ianao hivita hivavaka ho an'ny olona manenjika anao, manaratsy ianao. Izay ianao no atao hoe olona tonga any amin'ny fahamasinana, izay ianao no atao hoe olona tonga any amin'ny fitsarana. Ety ampamaranana ry havana, lesona lehibe ho antsika kristianina amin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly ny amin'ny fanompona amin'ny fahamarinana dia mitarika antsika ny soratra masina. Ndao re anao dingane, ndao re hiantso an Jesosy ilay efa nanafika antsika, mba ho tena ankatoy izany fahamarinana izany isika, ary tena hizotra ny amin'izany fahamasinana izany isika, ary aza matahotra fa momba anao Andriamanitra ary tsy afohina asaraka anao izy eo amin'ny androm-piainanao manontolo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ry havana amin'ny voninahitra, fa ny teniny kosa, ny fampianarany kosa, ny fiainantsika izany dia ho amintsika tsirairay avy, ary havita be isika ary iaina izany fahamarinana izany isika
eo amin'ny androm-piainantsika manontolo amen